Aleloia! Midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika. Midera any Jehova fa tsara izy, mankalazany anarany fa mahafinaritra izany. Ivavaka isika Andriamanitra rainay izay any an-danitro, isaoranay ianao noho ny amezanao anay fotoana hiarahana mifanatrika amin'reto mpiaino noho ny teninao sy mpanatrika ity fandaharana ity izao. Omeo ny fananao masina izay mba hahafahanay mahazo izay fanambarana tianao atao amin'ny alalan'izany teninao izany. Da koa ny mpanomponao izay mitondra ny teny mba ho fitaovana eo am-pelantananao hahatanterahana izany. Dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Fifalinao anay eto amin'ny fiangonana Adventiste Akadimbahoaka ny miarahaba anao manaraka izao fandaharana izao. Manona sahady ny fahasoavan'ilay raitsi-to sy ny fiadanan'i Kristy Tompontsika ao amintsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao. Ka eo ampanarahana izao fandaharana izao dia mangataka anao mba ao ampahalianana tanteraka no anarahantsika an'izany voninahitra ilay raitsika. Amen. It's
Manasanao a hanokatra ny baibolinao a ary jery izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko 4:7, ny andininy 9 sy 7. Apokalipsy toko 4:7, ny andininy 9 sy 7. Ny soramandreo ambony, ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambarany izay maty ao amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Aminaran'i Jesosy, ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany, ary mankanesa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Hotahinana izany teny zany mba soatsika. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, ny dera, ny laoza, ny saotra, ny voninahitra dia anao irery ihany mandrakizay. Misaotra anao tokoa izay satria mbola notahinao ka nahatratra ity sabata ity, izay ahafahanay indray miara manamasina izany amin'ny vahoakanao maneran-tany. Misaotra anao izay satria betsaka ireo fitahiana izay nataonao taminay nandritra ny neneman'iny ka mbola afaka nanatanteraka izao fotoana izao zahay. Eny fa na dia tao anatin'ny tsy fahamendrenay raha izany. Ankehitriny Tompo, manoloana izany tsy fahamendrenay izany, dia mifona aminao izahay, mangataka famelana aminao, mba hamafana amin'ny alalan'ilay rany zanakao soa izay nalatsaka teo Kalvari ny fahotanay tsirairay avy, ka mba ho mendrika anay ny anonona ny anaranao amin'ity anio ity ary ny fotoana rehetra izay ho tanterahany eto dia mba ho eo ambany fanatrehany fanahinao masina amin'ny fahafenony. Iriko indrindra Tompo, ny mba hitahinao ny tsirairay avy, mba hanananay hery avy amin'ny fanahinao masina hiatrehana izao sabata izao, ka mba ho eniky ny voninahitra ao ny fotoana izay atao eto. Mitahy anao ny mpitarika sy ny mpandray anjara rehetra amin'izao fotoana izao, mba eo ambany fitarian'ny fanahinao masina ihany koa. Ny vavaka dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy irery ihany. Tonga eto amin'ny fanompo-pivavahana manokana isika dia ny fanolorana ny ampahafolony sy ny fanatitra, koa manasa antsika rehetra mba hanomana izany ao anatin'ny sekondra vitsy ary ao aorianan'izay dia hivavaka mangina isika. Manasa antsika mba handray ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny Hebreo toko 13 ka ny andininy 15 hatramin'ny 19. Hebreo toko 13 ny andininy
5 hatramin'ny 9 aminaran'i Jesosy. Koa aoka isika anatitra fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatra ny molotra izay manaiky ny anarany. Ry ralasana vavy, natsoin'Andriamanitra manokana isika mba ho mpiara-miasa aminy ka amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra tamin'ny alalan'ny asa mandraraha izay nomeny antsika. Toy amin'ny vaky teny dia manao hoe fa aza manadino anao soa sy hiantra fa ny fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Nasain'Andriamanitra manokana isika tsy hanadino anao ny soa sy hiantra ny mpiarabelona amintsika. Aoka nefa tsy ho adinitsika fa ny voalazan'ny Korinthianina 2:7 ny andinin'ny 7 dia manao hoe aoka ny olona rehetra samby anao arak'izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Ho tahinane izany teny izany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raha mezan-danitro, mbola velo mpisaorananao anao hatrany zay ny amin'ny fitantananao sy ny famindram-ponao. Amerina ireo zay nandidinao anay izahay dia ny amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra. Tompo, tehirizo matoky aminao izahay ary tahinao mba ho mpiara-miasa aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Manavatsika ankizy indray antratra izao sabata izao. Ny lohatenin'ny toritentsika androany rakizy dia manao hoe ilailainga na fenina. Alohan'ny hidirantsika amin'izany dia andeha isika nondrika ny lohantsika hivavaka. Jesosy eo mitenena fa miaina izahay mpanombokelinao. Amen. Ny toritentsika androany dia momban'ny Bema sy Isoa. I Bema sy Isoa rakizy dia mpianadahy. Indray andro izy ireo dia tsy nianatra, ka rehefa tsy nianatra dia nanapa-kevitra iny eny. Bema sy Isoa, andao ianareo irahako mandeha hiambina ny ganantsika eny an-tsaha. Eny tompoko, lasa izy rakizy nanaraka ireo gana kely nankeny an-tsaha. Rehefa izay dia nandeha ihany zareo. Andao isika ianao andeha hilalao e. Ka inona ary ny kilalao ataontsika? Hoy Isoa. Andao isika hanao kilalao tora-bato. Ka izay tonga lavitra indrindra no maresy. Andao arany e. Nalefa Isoa ny voalohany. Natsipony ny vato ndraiky izy ka tsy tonga lavitra akory. Any Bema indray izao ary e. Nalefa indray ny Bema ka lasa lavitra. Kanefa navoy ilay gana ilay izy ka maty rakizy ilay gana kely anankiray. Rehefa izay dia Isoa, alazako any amin'ny aina ianao. Maty ilay gana kely fa nitorahanao vato mafy be. Aza lazaina amin'iny izany fa ao fa ataoko izay tianao rehetra. Zay zany, ao fa ataoko izay tianao rehetra hoy Bema rakizy. Nandeha te hitaingina birety Isoa. Ao arany, ao fa atosiko ianao. Dia nanosika anazy rakizy i Bema. Dia nandeha ny herinandro, reraka tanteraka i Bema manatanteraka izay sitrapony Isoa ka lasa izy nakany amin'eny. Neny neny mifona aminao fa nitorahako vady kely ilay gana dia maty ilay izy fa tsy fananiko akoriny. Dia hoy neny, dia naninona tsy nilazainao ahy izay hatramin'izay? Amin'ny manaraka aza manafina ininona amin'ny intsony fa tonga dia lazao izay zavatra nataonao. Eny tompoko, inona ny lesona azontsika tsoahana amin'izany rakizy? Dia hoe mampijaly rakizy ny manafina lainga. Rakizy izay manafina fahotana dia tsy mba ambinina mihitsiny. Aoka isika hitsotra ny marina hatrany ninona ataontsika amin'ny fotoana rehetra. Andeha ny hojerentsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 7:20 ny 2:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Amen. Amaranantsika ny toriteny ankizy dia andeha isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra ny amin'ny toriteny izay nomenao anay ankizy. Omeo ny fananao masina izahay mba hitsotra ny marina hatrany amin'ny mandrakariva. Misaotra Jesosy. Amen. Jesus, my Lord, a wonderful
ry hiava-malala ny tolo malagasy a dia no miresaka hoe kodiara-tsarety ny fiainana diso zay fanambarana zay tsy zay mihitsy noho izy ny fiainana de miainga amina teboka anankiray a de mifara amina teboka anankiray zany noho izany azo jerena karazana ohatrany hoe tsipika zany ny fiainana misy fiandohana de misy fifarana io fiainana io zany amin'ny famelabelarana zay atao eto de atakaratsika zany fa mandeha arak'izay tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona misy loha hevitra telo ngodabe eo amin'ny soratra masina no asongadiko eto tsy hoe zay ny tena lehibe fa ny fidy an'izay a mba ho asongadiko amin'ity famelabelarana eto ity ny lohateny lehibe anankiray a de mikasika any amin'ny atao hoe planiny famonjena izany io planiny famonjena io a de nanomboka ao amin'ny genesisy toko 7 15 tao arinan'ny fahalavony adama sy eva de efa noresahana namakivaky ny baiboly ray manontolo izy io na ny soratra masina ary tonga hatrany amin'ny apokalipsy ny famarana anazy miresaka ny amin'io atao hoe planiny famonjena io ary jesosy kristy a no ivony zany planiny famonjena izany hitatsika le toko sy andininy malaza ao amin'ny jaona toko 7 andiny fahenina ambe folo hoe toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao a nomeny ny janany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay ny apôstôly paoly koa de am'teneny io amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andiny fa 12 manao hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa tsy misy anarana hafa zao tsika famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i jesosy kristy irery ihany lohateny anankiray a zay tsara diniana zay fa manandanja lohateny faharoa koa dia manandanja ao amin'ny soratra masina de momba ny amin'ny fihevian'i kristy zany raha misy andininy be dehibe ao amin'ny soratra masina de mikasika amin'ity fihevian'i kristy ny tena be dehibe indrindra ao amin'ny testamenta taloha izy a de miverina impito amby roapolo sy dimanjato sy arivo ary amin'ny testamenta vaovao a de miverina intsivy ambe folo sy telonjato raha tambatra ireo de mitotaly 6 sy 20 sy arivo manandanja izany lohateny zany matoa miverina ohatran'izay izany ary ny apôstôly paoly de nanasongadina an'io raha ao amin'ity tositoko faharoa ny andininy fa 13 de hoy ny apôstôly paoly hoe fanantenana mahafinaritra lohateny anankiray ngoda be izany a mila diniatsika fa nisariako ansaitsika am'ty a de le lohateny fahatelo de momba ny fitsarana mifamatotra ireo lohateny ireo tsy azo sarana zany satria raha miresaka ny famonjena isika de miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay ary ny fiainana mandrakizay a de jesosy kristy no ivony de miresaka momba n'io fihevian'i kristy tsy ho ela eny am'irony lanitra io araky ny voalazan'ny soratra masina izany mialohany fihevian'i kristy io nefany a de misy ny fitsarana raha mijeritsika ny fanompopavahana tandrindona teo amin'ny androny zanak'israely de misy fanompopavahana 5 zay nasian'andriamanitra natao ny zanak'israely tafiditra ao anatin'izany a ny paska de ao ihany koa ny voaloam-bokatra de ny fahatelo de ny fitsofana ny trompetra ny fahaefatra de ny androm-panavotana ary ny fahadimy a de ny fipetrahana ny trano ratsakazo ireo anankitelo farandreo nefa de napagaga fa tena mifamatotra tsy hay misaraka mihitsy satria volana anankiray a no anaovana an'izy io teo amin'ny androny zanak'israely ny voalohany zany de fitsofana ny trompetra zany mialoha ny andro fanavotana de tsofina i trompetra io inona moa ny andro fanavotana tamin'ny androny zanak'israely io andro fanavotana io zany a io no lazaina hoe fitsarana tam'izany fotoana izany ka mialohany io andro fanavotana io a de tsofina ny trompetra ny levita no mitsokan'izy io tam'izany fotoana izany koa mafampopavahana tandindona azy de manana heviny lehibe aty amin'ny vanim-potoana misy atsika atya izy io andro fitsarana ny resahantsika misy asa zay nampanaovina ny irak'andriamanitra am'izao vanim-potoana izao tam'izany fotoana zany dia ny levita no mitsoka ny trompetra fa am'izao vanim-potoana misy atsika izao ndray dia voalaza fa hoe anjely raha raisitsika ny baiboly eo am-pilatanantsika ka manaraka an'izao fandaran'izao ianao io de zao ny zavatra hita ao amin'ny apokalipsy toko 7 andininy fahenina andininy fahenina sy ny fahafito apokalipsy toko 7 andininy fahenina sy ny fahafito zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i jesosy
ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo voan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay izay hotoriana amonina ambonin'ny tany de amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olombelona rehetra nanao tamin'ny fehmahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankohofany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ity anjely ity zany a de mampiseho a le vita nitsoka tropetra alohan'ny androm-panavotana. Inona nefa no sehon'ny anjely? Raha ao amin'ny apokalipsy tsika no mijery a dia hitantsika fa saika ohatrany hoe saritsary kody mozo izy ny voalazan'ny mpandinika azy koa. Ny anjely zany de voalaza fa iraka izy io. Hitantsika any amin'ny tokisy andininy hafa any amin'ny baiboly any zany, tsy manana fotoana namadihana an'izany tsika. Iraka no ilazana ny anjely. Noho izany zany, ny iraka zay rahan'Andriamanitra izany a mialohan'io andro fitsarana io a de anomana ny olona. Anomana ny olona ny amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara no asan'io anjely na iraka io zany. Ry ava-malala atombotra de tombotra io fotoana io. Ary manana iraka mpanaovina Andriamanitra am'izao vanim-potoana izao. Andeha tsika hijery zany afatra momba ny amin'ny fitsarana izany. Jereo ny afatra alefa ho any amin'ny tanora. Eto zany de tsofina any amin'ny tanora zany le trompetra. Ataontsika hijery ao amin'ny mpitoroteny toko ao amin'ny mpitoroteny a toko faha 12. Mpitoroteny a toko faha 12 ka ny andininy fahaenina. Andininy fahasivy azafady. Afatra ho an'ny tanora ity a na trompetra maneno ho anareo tanora. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao. Ary aoka ny fonao ampifaly anao amin'ny andro fatanoranao ka mandehanany amin'izay rehetra sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany zavatra izany. Ry tanora, maneno aminao ny trompetra, ho tsaraina ianao na de avela malalaka andeha araky ny sitraky ny fonao. Inona koa no afatra ho an'ny rehetra fa tsy ny tanora ihany. Ity zany ny trompetra mitsoka ho antsika rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany, Korintianina faharoa, toko 5 ka ny andininy 10. Korintianina faharoa, toko 5 de ny andininy 10. Zao ny vaky ny teny. Fa isika rehetra de tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra ny zavatra natao amin'ny tenany de arak'izay nataony na tsara na ratsy. Tsy maintsy ho hita toetra eo amin'ny fitsaran'i Kristy isika rehetra. Tsy afa-miala izany. Inona? De hoy izy arak'izay nataony na tsara na ratsy. Tonga aminao a ny feon'ny trompetra manaitra anao. Ho hita eo amin'ny fitsarana ianao. Dia tonga aminao zany afatra fanairana izany. Zao koa ny ivirenantsika ho amin'ilay mpitoroteny. Mpitoroteny a toko 12 teo. Fa mbola misy afatra anankiray zay ampitaina amintsika eo. Mpitoroteny a toko 12 ka ny andininy 17 sy 14. Ary rehefa re zany rehetra zany a de zao ny farany teny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra de ho entin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zava-miafina de ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Mamarana ny bokiny zany a ny mpitoroteny. Solomona dozy izy hoe zao ny farany teny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra de ho entin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra eo amin'ny fitsarana na soa na ratsy. Ry mpiaino malala, ry mpijery malala, mampagaga fa ny olona de milaza fa ty didin'Andriamanitra ty tsy ilaina intsony. Ny mampalahelo fa na de mitondra fivavahana aza de mampianatra fa tsy ilaina didin'Andriamanitra. Fa eto voapirofo fa tena ilaina didin'Andriamanitra satria hitsarana anao a eo amin'ny fitsarana io. Any amin'ny Jakoba. Jakoba toko 2. Ao amin'ny Jakoba toko 2 ka ny andininy 12. De zao ny fanambarany Jakoba. Aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo zay olona ho tsarainy lalàn'ny fahafahana. Aoka anao zay
mamendrika anareo ianareo satria olona ho tsarainy ny fahafahana ho tsarainy isika ary lazaina fa ty lalàny ty de lalàny ny fahafahana amin'Andriamanitra io de lalàny fahafahana fa amintsika de mieritreritra fa lalàna manageja io mampifandiso lazain'ny soratra masina itsika ry ava-malala eny ary inona zany io afatra io raha fakafakaina io afatra zay alefa amintsika io a de afatry ny fibebahana io satria nahoana ny hevitry hoe fibebahana de fiverenana efa niala tamin'Andriamanitra ny olona mila verina indray satria andalo fitsarana le izy ry ava-malala ry mpijery malala zao ny fotoana mety ieritreretantsika zao ny fotoana mety zao ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fa 5:10 Isaia toko fa 5:10 ka ny andininy fa 9 sy ny andininy fa 7 zao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy mitadiava an Jehova de ny mbola hita izy miantsoa azy de ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsomarina afoy ny heviny ary aoka hiverina am Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa mela eloka de mela eloka tokoa izy fotoana fiverenana izao amin'Andriamanitra raha nirenitreny ianao mety efa nikiliolio niala tamin'Andriamanitra niala tamin'ny didin'Andriamanitra nandray torohevitra fa tsy ilaina ntsony nitandrina didin'Andriamanitra fotoana fiverenana izao fotoana fibebahana izao fotoana fangatahantsika famela-keloka izao zao ny fotoana idadavantsika an Jehova satria mbola hita izy araky ny voalaza eto mbola akaiky izy fotoana izany raha mijery ao amin'ny Hebreo toko faharoatsika toko 7 azafady andininy 7 de hozy izy anio raha mahaen'ny feony ianareo averiny ao amin'ny andininy 7 anio raha mahaen'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo naneno tao aminao a ny trompetra ny fanairana ny fitsarana miverena amin'Andriamanitra hoy ny afatra farany matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miakohofa eo amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany ry ava-malala natao fampieritreretana anao zany afatra izany aoka tsy angididy sofiny ianao mba ho mpiainy mpakatao fa tsy mpiainy mpanadino amen Itadianao Jehova Tumpuo ipetrake anilanao ravinare haitanao tuku ialuka lukewanchachanao Tumpuo fidiu Simendrika Deu anao nifu Raisuma Uanao durituku Itadianao Jehova o Simiununao Ratsewanilana Vicha anao ni zanakao tantanurai matsiani sasamadi nifukanjakao ritumpuo havika manampi tumpuo fidiu Simendrika Deu anao nifu Raisuma Uanao durituku Itadianao Jehova o Simiununao Ratsewanilana
tompo mamonjy ny fanay mba mitary ny zanakao ka hatanjao ho tena lehilahy ho vonona hiady ho anao tompo fidy ho zanakao mady raisore na tsy mendrika de ho anao ny fo raisomba ho anao doritoko itaganao Jehovah tsy miononao raha tsy eo anilanao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao. Naneno ny trompetranao mba ho fanairana anay fa velona amin'ny vanim-potoana fitsarana izay ankehitriny. Ampino tsirairay avy mba handray izany teny izany, handray izany any am-po, ka mba hitarika ny tsirairay avy ho amin'ny fibebahana sy mikekeloka izany, ary andraisana famonjena aminao ka ho azo antoka tsy ho fanamelohana ho anay ny fitsarana azy eo avy, fa mba ho fanafahana anay kosa satria ianao lay mpitsara dia mpitsara marina sady mpisolo vavana ihany koa. Tononoko ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.